Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana sy raha maso ity. Fandarana voakarin'ny Hetsika Asa ao amin'ny Madagasikara ary nomanina sy karakarany Dr Luc Raveloharimisy. Androany dia fandarana mitondra ny larana 730 no ataontsika. Iresantsika hatrany ny dingana arahana raha ohatra ka te hianatra aty Etazonia isika. Izay moa dia valin'ny fanontaniana maro izay napetraka reo. Betsaka koa moa ny tanora maniry ny hianatra aty Etazonia dia tonga izany ny fotoana iresantsika momba izany. Alohan'ny hanaovantsika ny fandarana hidirana ndalina kokoa amin'ny resaka hoe inona avy ny dingana arahana raha te hianatra any Etazonia zany dia tiako ny maneho fialantsiny sy fifonana amintsika mpiaina. Tena miala tsiny indrindra mifona ry tompoko fa tena adinoko tanteraka ilay fandarana natokana ho an'ireo zanatsika nareo zandritsika izay mianatra any amin'ny lycée izany na any amin'ny ambaratonga fahatelo. Tena tsy tadidiko mihitsy ilay izy tamin'ny nanao an'ilay fandarana omaly ahako. Entsiketsika be moa satria mampianatra rehefa alarobia dia tsy hitako ilay noty dia adinoko tanteraka izany ilay izy ka raha niandry tao ianareo dia tena miala tsiny, tena hifonana fa dia nadino an'ilay izy fa dia hialana tsiny. Ho ataontsika izany izay androany, izay izany ny fandarana ataontsika androany tapany voalohany dia izay ambin'ny fotoana eo izany no resantsika ny dingana hianatra ao any Etazonia. Ilay fandarana zany satria hatramin'izay mantsy dia voaresaka foana izany zareo mianatra amin'ny anjerimanontolo na olona te hanao fikarohana izany na olona haka lisansa na maîtrise na doctorat na ny olona hanao fikarohana ary indrindra ihany koa ireo izay manana tetikasa. Fa androany dia mba andeha omentsika toromarika indray izany hijerentsika izany ireo zanatsika izay mianatra any amin'ny ambaratonga ambany izany ireo ao amin'ny lycée. Ka ny horesantsika lycée izany na ny collège izany. Ny horesantsika eto izany dia ireo zanatsika amin'ny kilasy faharoa, taona faharoa dia ny taona voalohany izany hoe classe de seconde sy ny classe de première. Taona faharoa izany sy ny taona voalohany amin'ity taona ity. Misy ny anjerimanontolo antsoina Yale University. Yale University dia anisan'ireo anjerimanontolo izay nisokatra, anisan'ireo anjerimanontolo efa ela no nosokafany ary zokiny indrindra ety Etazonia. Efa tamin'ny taona 1909 izany no nosokafana izy io dia any amin'ny fanjakan'ny Connecticut no misy azy. Any antsinanana any ambonimbony any izany. Ka ny Yale University dia mikarakara seminaire manokana ho an'ny ankizy izay amin'ny taona faharoa na ny taona voalohany, taona faharoa classe de seconde na ny taona voalohany classe de première any amin'ny lycée. Na koa izany any amin'ny collège any amin'izay misy izay toerana ianarana izany fa mila izany taona faharoa na taona voalohany. Misokatra io izany ho an'ireo tanora ireo izany io seminaire io dia isan-taona io izany nataony. Ka tsy maintsy izany ny fepetra dia izao, tsy maintsy 12 taona ianao izany farafahakeliny. 12 taona izany ianao farafahakeliny amin'ny fahasivy ambin'ny folon'ny volana jolay taona 2021. Izany hoe rehefa tonga izany ny fahasivy ambin'ny folon'ny volana jolay taona 2021 dia fa tokony ho feno 12 taona izany ilay mpianatra. Tsy misy mpianatra izany mahazo mandray anjaran'io amin'io seminaire manokana ho an'ny ankizy mianatra any amin'ny lycée io izany ambaratonga fahatelo io izany raha ohatra ka latsaky ny 12 taona izany izy, fa tsy maintsy izy izany feno 12 taona no mihoatra. Inona ny zavatra atao any? Mpianatra avy amin'ny firenena 520 zafady. Mpianatra avy amin'ny firenena misy 520 farafakely no tonga ao. Izay afaran'ny zareo izany dia mianatra izy mandritra ny iray volana eo. Dia ny zavatra ataony eo izany dia manomana ny hoaviny amin'ny fianarany any amin'ny anjerimanontolo. Omanina dieny aloha be izany ny reto zanatsika reto, reto tanora reto mba hiatrika izany fianarana any amin'ny anjerimanontolo izany. Ao ihany koa izany no hanazarana azy ireo foto-kevitra, ireo fotom-pahalalana, lalan-kevitra, lalan-tsaina izay tsara ho fantatra amin'ny fianarana sy ny fomba fianatra amin'ny anjerimanontolo. Dia mizara telo izany ilay programme dia misy izany ny fizarana voalohany ny 12 ny volana Jona hatramin'ny 17 ny volana Jolay taona 2021 dia ny io izany mandeha voalohany
dia ny mandeha voalohany amin'io zany dia ireo izay mianatra momba ny biolojia, mianatra ny biomedical science, mianatra ny haisoratra, ny literatura, ny filosofia, ny kolontsaina, ireo mianatra lalàna, politika sy toe-karena, ary koa ireo izay mianatra ny sehatra momba ny fomba famahana ny olana misy maneran-tany na ny fiankana maneran-tany. Zay zany ny andiany voalohany. Ny andiany faharoa indray volana jolay fahadimy hatramin'ny fafito ambin'ny folo volana jolay 2024 dia mitovy ihany koa ny atao amin'io zany fa zay zany ny andiany manaraka biologie, biomedical science, literatura, filosofia, kolontsaina, dia politika, lalàna, toe-karena, ary koa mamahana ireo fiankana maneran-tany fahadimy volana jolay hatramin'ny fafito ambin'ny folo volana jolay 2024 ary ny fotoana fahatelo zany ny vondrona fahatelo manaraka fotoam-pampianarana fahatelo dia fahasivy ambin'ny folo volana jolay hatramin'ny faha 30 volana jolay. Io amin'io zany dia mifidy zany ianao. Mifidy zany ianao amin'ireo izay heverinao fa tianao arahana. Dia ireo moa zany dia lalam-piofanana sy lalam-piofanana zany ireo no fidinao hoe raha ianao zany tianao resaka lalàna na ao amin'ny politika na toe-karena. Raha ohatra indray zany ianao resaka biolojia na resaka siansa biomedical science dia fidinao zany dia hitanao zany fanazavana amin'ny atsipiriany ny zavatra ianarana. Omanina zany ilay tanora dia izao. Satria ireo tanora zanantsika ireo zany no ho avin'ny firenena, ho avin'izao tontolo izao dia omanina ireo mpampianatra any amin'ny Yale University. Zareo zany mandritra ireo fotoana eo amin'ny 3 herinandro eo zany no ianarana zany aty Etazonia. Ny anaran'ilay programa dia hoe Yale Young Global Scholars. Yale Young Global Scholars. Zay no anaran'ilay programa. Dia zao ny fandehany zany. Raha maniry zany ianao ho any. Za moa zany dia mampirisika. Ary zay ny antony anaovantsika ity fandaharana ity. Mafana eny izany hoe zanantsika malagasy mahita lalana miala ny Madagasikara dia mianatra. Tena mafana zany. Raha ohatra izy zany apirisiantsika izy hianatra aty ivelany, raha hiverina izy hiasa any Madagasikara, vao maika tsara. Na tsy miverina izy dia ampirisiana hanao zavatra ho an'ny tanindrazana. Fa ho an'ireto zanantsika reto indray zany, mankaty izy aloha mianatra. Manaraka an'io fanofanana manokana io dia mazava ho azy tsy maintsy hody izy. Fa omanina mialoha izany hanana fanandramana fianarana aty Etazonia, hanana fahalalana misokatra kokoa noho ny misy any amintsika any Madagasikara, ary manomana azy zany zay amin'ny ho avy tsaratsara kokoa amin'ny fiainana. Ny zavatra miseho zany dia zao, mangataka zany ianao dia rehefa mangataka zany ianao ny dingana rahana, mangataka ianao dia raha voaray ianao ary irariana hisy malagasy voaray dia ientohan'izy ireo avokoa ny fandaniana rehetra momba ny fianarana sy ny fipetrahanao zany aty Etazonia mandritra an'ireo ilay antsontsika hoe roa tokom-bolana eo hatramin'ny 2 volana eo. Tokom-bolana moa zany ilay fianarana fa mety mahatody hatramin'ny 2 volana eo arakaraka ny visa izay azonao zany. Misy sarany izy io. Ny totaly ny fandaniana amin'io fianarana io dia $309. $309 raha ohatra ka ataontsika ka tsotsotra zany zay raha inge jereko vetivety monja fa tsy tao an-tsaiko ny hanao ny kajy talohan'ny anaovantsika an'ilay fandaharana ndasoary jerentsika vetivety le izy raha ohatra zany izay $309 zay jerentsika vetivety hoe ohatrinona zany zay amin'ny ariary ilaintsika ihany mahalala an'ilay zavatra reto amin'ny ariary satria hatakarantsika tsy dia hoe tsy ny hoe lafo be hoe ny alafony zany tiako tenena amin'izay fa mba hatakarantsika ny lanjan'ilay zavatra vokarintsika eto zany ny tombontsoa izay azon'ny zanantsika andraisana anjara rehefa lany sy voafidy soamantsara zany ilay zanantsika. Ny saran'ny fianarana zany dia zao 320 tapitrisa ariary. 320 tapitrisa ariary zany 320 tapitrisa ariary zany ho antsika zay ny teny farantsay no metimety kokoa amintsika mahazo azy dia zany 320 tapitrisa ariary zany dia firy zany zao firy zany zao hoe 5 misy moka koa eto akaiky eto fa miala tsiny aminareo firy zany zao 510 tapitrisa ray milanja 510 tapitrisa ray milanja. Ohatr'izay zany ny saran'izy io dia omendry zareo antsika, omendry zareo an'ilay zanantsika maimaimpoana zay rehetrarehetra zay iantohana zay rehetrarehetra zay iantohana ny fandaniana rehetra momba ny fipetrahany aty Etazonia any Yale University. Fantahina mety mipetraka amintsika dia zao, izy zany miantoka ny saran-dalana.
Zareo zany tsy miantoka an'ilay saran-dalana fa tsy maintsy isika no miantoka amin'ny saran-dalantsika. Zao nefany misy vatsim-pianarana ihany koa omeny momba an'io fa tsy maintsy mahafeno an'ilay fepetra rehetra momba ilay vatsim-pianarana azahoana an'izay saran-dalana izay zany ilay mpianatra vao mahazo an'ilay saran-dalana. Ka ny mety raha liana ianao zany dia ho apetratsika amin'ny tarem-boky zany ny adresy misy azy ny tsipiriany dia ao zany nareo mijery an'izay le hoe iza avy inona avy no mahazo inona fepetra mba azahoana ilay vatsim-pianarana atao saran-dalana. Ny amin'ny fiheverako azy dia zao, mangataka rehefa voaray satria mbola amin'ny volana jolay zany le fiofanana raha voaray rehefa tsy hoe raha voaray rehefa voaray zany dia tsy ho hita indray ve zany ny entana an'ilay vola tadiavina ny tanindrazana ihany ny azamidy fa io aza efa tadiavin'ny sinoa ary io koa izay fomena ny hafa ny anaovan'ny zareo azy ny tany ihany no azamidy ny tany fa ho aiza antsika mianakavy ny mpivarotra ny fananana azy efa tia manahirana ko mbola antsika no amidiny antsika hivarotra ny antsika ny tany azamidy fa tsy ho hita eo indray ve izay dingana ahitana an'izany zareo moa manana programa fitadiavam-bola fiantsonan'ny olona indray anjara hiantoana ny firen'ilay mpianatra rehefa voaray ilay mpianatra raha ohatra ka tsy manana ilay saran-dalana zany izy. Ny daty fametrahana fangatahana misy maromaro zany an'ilay daty. Raha tianao zany ny voafidy manokana voalohany, io moa zany fiantson'ny zareo azy dia hoe early action, izany hoe aingana be zany ny fanapahan-kevitra raisina. Raha tianao zany no voafidy amin'izay dia mahaleo ilay daty faharoa ambin'ny folo ny volana novambra amin'ity taona ity zany ny daty fametrahana fangatahana. Faharoa ambin'ny folo ny volana novambra amin'ity taona ity zany ny daty ametrahana fangatahana. Raha ohatra zany tianao ny voafantina aingana be voafantina aingana ao amin'ilay mpianatra zany izay handeha. Ny daty faharoa dia fahadimy ambin'ny folo ny volana janoary. Ireo izay mandray anjara ka voafantina amin'ilay fifantenana voalohany dia amin'ny fahaefatra amby roapolo ny desambra zany, amin'ny andro noely amin'ny andro krismasy zany mety mahazo fanomezana ianao hoe lasa any Etazonia ianao, mety mahazo atao fangatahana alefaso enjeo ty le daty ny faharoa ambin'ny folo ny volana novambra ity amin'ny andro noely zany ianao no ilazana fa nahazo ianao. Ho an'ireo izay miandry kosa an'ilay daty manaraka zany ireo izay miandry amin'ny daty manaraka miala tsiny amin'ilay feo fa eto tokotany eto am-piasana eto no maka an'ity feo ity ho an'ireo izay miandry ny daty manaraka zany dia ny fahadimy ambin'ny folo ny volana janoary dia ny fahadimy ambin'ny folo ny volana marsa zany no ampahafantarina azy ny fanapa-kevitra na voaray izy na tsy voaray. Ny fahadimy ambin'ny folo ny volana marsa zany no ampahafantarina azy zany fanapahan-kevitra. Miala tsiny moa zany fa dia misy raha namana miasa eto akaiky eto ka maheno feo ao afara nareo fa ezaka ihany nindry an'ilay tabataban'ilay raha namana. Io moa samy manao ny asany ka dia tsy hita fa samy manao izay mety eto zany. Ka ny daty zany hoe dia roa ambin'ny folo novambra na dimy ambin'ny folo ny volana janoary. Ny zavatra takiana zany dia zao, misy zany lisitra zavatra maromaro mila ataonao izay hita ao amin'ilay Rohy ao izay zavatra fa anisan'izay zany dia fanaovana lahatsoratra dimanjato teny zany eo amin'ny firy zany eo amin'ny iray pejy eo dia misy koa zany fanontaniana anankiray mila valiana roanjato teny. Dia misy ihany koa fanontaniana anankiray zany anankiroa mila valianao dia litera 700 no ampiasainao amaliana azy. Dia ilaina ihany koa zany ny notinao any am-pianarana izay manam-porofo fa ianao dia ao amin'ny taona faharoa na taona voalohany ary amin'ny ambaratonga fahatelo dia misy taratasy anankiroa ihany koa avy amin'ny olona izay mahafantatra anao ary ilay olona mahafantatra anao zany dia amporisihana hanoratra taratasy tsara ampisongadina fa ianao dia mpianatra mahay, mpianatra liana ary mpianatra te handroso ary mpianatra azo atosika amporisihana tsara satria vita zavatra eo anivon'ny fiarahamonina ary manana ho avy lavitra. Zay zany ilay taratasy anankiroa. Miaraka amin'io ihany koa dia misy vola mila aloha $500 saran'ny fikirakarana ny taratasy. Eto zany zao sika dia teny manakory tsara andoha vola koa hoe andeha ka andoha vola angatahana angataka ka raha ohatra ka tsy lany dia manakory ka zao ny fandehany ka
Io vola 5 dollara io zany zay roa hetsy ariary roa hetsy ariary io zany eo amin'ny ray tapitrisa ray milanja. Io roa hetsy ariary io zany dia azontsika atao ny mangataka fanampiana amin'io. Raha tsy manana ianao amin'io na tsy te handoa an'io anao dia efa misy roy zany misy roy zay anaovanao an'ilay fangatahana mangataka ianao mba ho entohan'ny zareo zany io mba tsy hampandoavina ianao. Misy ihany koa raha ohatra zany ianao any amin'ny volana tsy le desambra ianao no mangataka fa le janoary dia lasa $70 indray io saran'ny fikarakarana ny fangatahana, dia lasa misonitra 5,5 sy 5,000 ilay sarany fisoratana anarana. Manarak'izay dia tsy voatery anao an'ilay fanadinana antsoina hoe TOEFL ianao tsy voatery ianao an'izay ianao fa afaka mangataka zany ianao mba ho asorina izay ary ny farany dia mila koa ianao zany mampiseho ny vola anananao. Io moa zany ataony hoe tsy voatery izy mahatonga ny tsy voatery tsy ny olona rehetra koa ny anana an'izany vola $3,800. Io moa zany le nilazaiko teo hoe ohatrinao misy teo 320 tapitrisa ariary io tsy ny olona rehetra manana an'izany, dia iny zany no angatahantsika ho entohana ho atao an'ilay antsointsika hoe vatsim-pianarana. Ny fehiny dia zao ianao zany omanina ho an'ny hianatra hijery, omanina hianatra amin'ny anjery manontolo ary izay fanomanana anao izay zany dia mankaty ianao Etazonia amin'ny Yale University manaraka fiofanana manokana araka ny sehatra ny lalam-piofanana zany izay tianao hianarana. Dia fenonao zany ireo fangatahanareo hitanao amin'ny internet avokoa ny zavatra rehetra mila fenona amin'ny fanatanterahana an'izany hitanao amin'ny internet izay rehetrarehetra izay dia ny anjaranao mameno ny fangatahana, mandefa ny fangatahana, zay zany no anjaranao mila ataonao zany zay rehetrarehetra zay. Fepetra tsy maintsy taona faharoa ianao na taona voalohany classe de seconde na classe de première. Isika Madagasikara moa zany dia ao anatin'ilay firenena afaka mandray anjara amin'izay amin'ity le fanofanana ity ka dia amporisihako mihitsy ianareo handray anjara. Misy modely zany ao amin'io le roa io mety hieritreritra ahoana zany zao ny hamelonay an'izany fangatahana zany. Efa misy modely eo 20 pejy le modely io misy zavatra fenonao fotsiny le izy le fandaina amin'ny teny anglisy le izy dia fenonao io moa zany dadatovy na nenintovy raha misy namana avy mpampianatra ve dia tsy mba azo iangaviana kosa mba hanome tanany mba hampio le zanantsika mba hameno voafeno an'le fepetra, hameno an'le fangatahana dia mba ho lasa irariana ankinina mitompo izy mba ho lasa aty Etazonia. Le Yale University aloha lavitra ny misy anay moa aty Michigan, zareo any Connecticut, fa io moa zany volana Jolay raha misy ve malagasy kosa lasany mba ilazao fa marina raha tsy resahako ny vady aman-janako dia ndaontsika mba ho any andeha hijery hamangy an'ilay tanora namantsika mba hijery ny zanantsika dia manaovana fety mihitsy izy sady manao fety izay ato an-trano zany hoe nisy lasa dia hanaovana fety hisy fety ohatran'izany indray tsy marina tsy hisy fety ohatran'izany mihitsy raha misy tanora lasa mandray anjara amin'ity seminaire manokana ity. Tapitra sahady ny lera 7:30 marina ve zany efa tapitra sahady ny lera efa 7:30 minitra zany no niresahako nanazavana fotsiny an'ity fandaharana manokana ho an'ny zanantsika Yale Young Global Scholars ity dia ho alefantsika ho aperantsika ao amin'ny zarahay mahasoa aperantsika amin'ny zarahay mahasoa zany ny fanazavana ny atsepriany ny roy ahitanareo azy dia ao zany ianareo no maka azy ao ianareo mameno azy azadino ny daty fisoratana anarana farany dingana voalohany raha tianao ny voafidy manokana amin'ny dingana voalohany dia ny 12 ny volana novambra izao ary ny manaraka kosa zany dia ny 12 ny volana janoary. Zay zany ny momba an'iny fa dia irariana ireo zanantsika izay ao classe de seconde na classe de première 12 taona raha zany raha kely indrindra mba handray anjara hisoratra anarana amin'ity vatsim-pianarana manokana entohana ny fiainany aty Etazonia mandritra ny rotokom-bolana
hianatra amin'ny anjery manontolo izay anisan'ny antitra sy faratampony tsara indrindra aty Etazonia. Zay zany no momban'iny. Ny hiditra amin'ny fanamarihana kely fotsiny zany alohan'ny anaranako azy satria ny fotoana zany efa nioarana lavabe dia momba n'ilay hoe momba n'ilay dingana ianarana ho aty Etazonia zany ny resantsika farany zany dia ny mampiavaka an'ireo karazana sekoly ety Etazonia ny tiako resahana fotsiny androany zany ho apetrako amin'ilay antotan-kevitra zany le raiky tsoratra ho hitantsika ao amin'ny Facebook ho apetrako ao le izy ho apetrako ao amin'iny zany ny toerana ahafahanareo mitady hoe hianatra amin'ny community college ve roa taona sa hianatra any amin'ny collège ve ako efa taona misy lisansa na hianatra any amin'ny anjerimanontolo na university. Aza adino fa reo ny karazana sekoly aty amin'ny anjerimanontolo ety Etazonia. Dia azo atao tsara zany manomboka amin'ny community college dia makany amin'ny college dia avy eo makany amin'ny university. Community college moa zany mora kokoa na vitsy ny vatsim-pianarana fa mora kokoa fa azo atao ny mahazo vatsim-pianarana ao. Zay zao ohatra dia nianatra za moa zany tsy nianatra tany fa mahafantatra olona nianatra tamin'ny community college izay nahazo vatsim-pianarana mihitsy, tena nahazo vatsim-pianarana ary nahafaly mihitsy satria mihoatra ny volany ilaina tao amin'ilay community college fandahina ilaina zany anaovan'ny fianarana indray amin'ny vatsim-pianarana izay azony nandritra ny fotoana izay nianarany tao. Fa ho atoro zany le izy izay moa natao eto paikady zany teknika no atoro eto zany dia anjarantsika ny manaraka azy dia irariana mba hahazo azy zany isika. Ny fandarana ataontsika manaraka indray zany ny amin'ny zoma dia hotoizantsika ihany zany ity resaka fianarana aty Etazonia ity dia ny horesantsika amin'izay indray zany rehefa fantatrao zany ilay sekoly ianaranao dia horesantsika amin'izay indray zany inona indray zany ny dingana atao ahafantarana ny lalam-piofanana tiana ianarana dia avy eo resantsika ny momba ny fahazahoana fangatahana viza, resantsika amin'izay ihany koa ny momba ny resaka famatsiam-bola amin'ny fianarana, resantsika anatin'io ihany koa zany resaka vatsim-pianarana dia resantsika amin'izay koa hoe inona avy ireo taratasy ara-bola ilaina ahafahana manao ny fangatahana zany raha andeha aty Etazonia zany ianao. Zay zany ny fandaharantsika androany tompoko lahy sy tompoko vavy fa dia ny oarana moa zany le ora fa dia miala tsiny amin'ny rahalahy fidèle tena mifona aminao rahalahy fona fa lasa be ny orantsika androany satria niompana betsaka amin'reto zanantsika reto tanora izay any amin'ny kilasy faharoa sy fahatelo voalohany any amin'ny lycée zany nataontsika androany ka nazavaina tsara le izy mba ho azon'izy ireo. Izay ny fandarana androany misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy misaotra anareo izahay ato amin'ny Hetsika Asa ho an'ny Madagasikara. Dr Luc Raveloharimisy no nanolotra ny fandaharana, mankasitraka ny teknisiana izay manampy antsika mampita ny feo any amintsika, mirary ny soa indrindra ho antsika rehetra amin'ny manaraka indray samy tain'Andriamanitra. Saotra tompoko.